Tena sarotra be mihitsy ve le mitsotra ny marina? Misaotra an'Andriamanitra tsika tafaraka indray ao anatin'ity fanadihadiana famakafakana ny bokin'ny Josoa ity arabaina ampifaliana ianao asaintsika hiaraka ao anatin'izany. Mitsotra ny marina, manahirana izy ity matetika. Ary matetika isika no mahita hoe io ihany ny fomba mety, aleo ilay mandaingandainga. Reto foko gibeonita reto anie ka tsy hoe olona tsy manana maha izy azy, fa tena olona mipetraka ho natahorana mihitsy aza tao anatin'ny faritry Kanana izay olovan'ny zanak'Israely. Fa saingy izao nafa mihitsy ny heviny, tsy niaraka iombona amin'ireo firenena manodidina andao tsika hanafika, fa hoe aleo tsika mandeha manao ady kafetseny, ary matetika miatra amin'ny fiainana foana izay hoe ny ady kafetsena koa mety ahavoazantsika olona ary mety ahazoantsika tombony. Izay no nampiasain'ny Gibeonita teto. Raha ohatra nefa ka tsy izay no nataon'ny Gibeonita, dia ahoana ho isika? Azo inoana mihitsy fa tsy hoe nanosy-botanana anreto Gibeonita reto akory hoe mandehana tany nareo fa izay tsy mila. Voalohany aloha Andriamanitra tsy nanao an'izay raha toa ka nilaza ny marina ireo. Ilay marina nefa eto dia hoe nilazaina tampinoana tahaka ny nataon'ny Rahaba io, tsaroanao tsara. Fa nanaiky tamin'ny mpinoana Rahaba fa tena marina sy mahatahotra ny Andriamanitra ireo ary manafaka anareo amin'ny zavatra rehetra. Fa tsy nety hiaika an'izay ny Gibeonita, fa naleo ny namitra-pihavanana tamin'ny fomba hafahafa dia ny famitahana izany. Tsy nampiasa ny finoana izy moa reto Gibeonita reto, manompo sampy izy ireo. Tsy fantany izany ny tena toetra n'Andriamanitra marina, hoe ny Andriamanitra ny Israely izay Andriamanitra izao tontolo rehetra izao dia afaka hidirana amin'izany hoe famindram-po, fiantrana zany. Satria ny Andriamanitra ivavahan'ny firenen-kafa dia tsy manana an'izany ary tsy miaina amin'izany. Ary matetika isika koa amin'ny fiainana andavanandro no mampiasa an'izany hoe ny fivavahana ihany misy famindram-po, fa rehefa tsy ao anatin'ny fivavahana ny fiainana dia tsy mahay mamindra fo zany. Isika zany mety tsy mivavaka amin'Andriamanikafa kanefa mampiasa ny fomba mampanao ny Andriamanikafa hoe rehefa ohatran'izao tsy mamindra fo zany. Fa rehefa misy resaka fivavahana kosa dia fantatsika tsara hoe ireny mpivavaka ireny tena mamindra fo ireny. Andao isika hiala amin'izany. Indrindra tsika manatona an'Andriamanitra amin'ny resaka tohan-kevitra mandresy lahatra hoe Andriamanitra izao nge mba izao no nataoko kosa dia ahoana kosa tsy mba mahazo ny fanampianao avy mitondra eo mason'Andriamanitra ny asa tsara isika. Dia ampatsiavintsika hoe izao nge mba zavatra efa vitako kosa Andriamanitra dia za ve dia mba tsy mendrika noho ny hafa tahaka nataon'ny Fariseo hoe retsy mpanao fahotana retsy ny mpamoretra sy ny tariny izany sy ny mpanota, reo ary manaonao foana dia fa za kosa manao ny marina. Matetika isika no manatona an'Andriamanitra amin'izany fomba izany koa, ary mety mahazo antsika izany. Mora amintsika no manao an'izany toy izay hoe andao hiantoraka eo amin'ny famindram-pon'Andriamanitra sy hitalao ny fahasoavany, hitalaona mihitsy io. Fantatra fa tsy mendrika isika fa izao ilay fahatsaran'Andriamanitra mihitsy no andraisany antsika, ary izay ilay Andriamanitra ivavahantsika. Raha mitentsika fa mivavaka amin'Andriamanitra, izay toetra izay no tian'Andriamanitra mba ho ananantsika dia izay hoe fitsorana, fanatonana amin'ny fahasoavana, fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra izay no andrasany amiko sy aminao. Fa tsy miandry antsika hoe manaova tsara aloha ianao dia tantero amiko izay tsara rehetra vitanao. Tsy izany no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Ny famintinana azy dia izao hoe efa nilaza Jehovah fa ny vahiny mba hajao ihany koa ny vahiny, fa aza manao ratsy amin'ny vahiny ianareo. Ny vahiny, ny kamboty, ny mpitondra tena sy ireo sahirana aza manao ratsy amin'ireo. Tafiditra ao anatin'izany zany ny vahiny. Ka izao ilay izy hoe raha manatona noho ny faniriana lalina iankohaka amin'Andriamanitra zany isika, tahaka ny tokony ho nataon'ny Gibeonita, mitsotra ny marina hoe zahay eto amin'ny manodidina ihany fa zahay tsy te hiady aminareo ary fantatra fa ho resy izay. Raha manatona noho izay faniriana lalina izay sy ny fanekenan'i Jehovah isika dia azo heverina fa ho tafiditra nahazo toerana tao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra ihany koa reto Gibeonita reto. Ary ohatran'izay koa isika
tafiditra ho vahoakan'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra sy ampiny. Fa raha vao mbola miditra amin'ilay hoe mamitaka, simba isika ao anatin'izay. Inona efa raha ny Gibeonita lasa mpatsaka rano sy mpikapa-kitay sy mpanao fanompoana amin'ny fitoerana masina, izay tsy tokony ho zay ny tena izy fa tokony hitovizoa amin'ny taranak'Israely, dia izany le nefaranina dia tanàna nanan-karena sy ity hoe Gibeona ity. Andao isika hiala amin'ity hoe famitahana ity, fa andao hotsorina ny marina na dia sarotra ary izany amin'ny fotoana matetika izay hisedrantsika an'izany. Andao hivavaka isika. Matetika sarotra aminay foana milaza ny marina mba tsy haningotra anay, kanefa voasingotra ihany izahay ary ratsy dia ratsy ny vokany. Amin'izao fo izahay ampahirezo mba hitsotra ny marina mandrakariva, indrindra aminao izay hanaovana tsy fahamarinana matetika ankoatran'ny olon-kafa. Dia homba nay hatrany hatrany ianao, hamindra fo aminay ianao, ahafahanay miaina amin'izany teninao izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.